Hitantsika zany fa nanomboka teo amin'ny vanim-potoanan'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia nipetraka atao anatin'ity fiangonana ity fa hoe Jesosy no Kristy sady tompo. Zay sain'izay no entina mandeha. Laza ny ten'Andriamanitra fa miafina ao anatintsika ao io fanjakan'Andriamanitra io fanahy masina io. Io fanahy masina io ny mission dia mitarika ny olona araky ny halehibeny sitrapon'Andriamanitra. Dia manatanteraka izany izy. Ny dikan'izany tsy misy fahefana hafa, hery hafa, Andriamanitra hafa akoatra ny Kristy izay mitantana ny fiangonana. Nampanantena ny tompo fa hanangana azy amaty ary hampakatra azy any an-danitra indray androany. Rehefa vita izay vanim-potoana izay dia miandry ny fiavian'ny tompo eny amin'ny fanjakana rivotoana amin'izay izy. Kisaka antsika gato amin'ny fanjakana rivotoana. Ny fanjakana rivotoana dia tsy inona akory fa ilay fahatanterahana ao amin'ilay voalazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe ny seza fiandriananao dia ho ampitoerina mandrakizay. Tsy ho diso zanakalahy ianao eo amin'ny fanjakanao. Le nampanantenana tamin'ny Davidy zany. Dia tonga ny tompo anatanteraka zany eo amin'ny taniny zanak'Israely. Io fanjakana io dia aritra rivotoana. Io fanjakana io no andrasan'izao rehetra izao. Milaza ny bokin'ny Romana toko fahavalo fa na ny zavatra rehetra dia miandry ny fahamahana azy ao anatin'ny fandevozana amin'ny alalan'ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Ito le hoe fanjakan'ny Salema, fiadanana tanteraka. Iverina amin'ny laony ny zavatra rehetra, ipetraka amin'ny laony araka ny heveran'Andriamanitra azy tamin'ny-pamoronana ny zavatra rehetra. Izay no lamina sy programato. Anjaka Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Ipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davidy araina izy araky ny fampanantenana. Iombona amin'ilay fahefana lehibe avy any an-danitra izy ary ampiseho amin'Andriamanitra fa tanteraka ny zavatra rehetra. Inona ny tena totalikeviny io fanjakana io? Ny totalikeviny ity fanjakana rivotoana ity dia ho fanehoan'i Kristy amin'ilay Andriamanitra ray fa ny fanapahana rehetra, ny seza fiandrianana rehetra, ny fahefana rehetra, ny anarana rehetra, ny hery rehetra dia ao ambanin'ny tongotry Kristy Jesosy. Izay ny tena totalikeviny faharetan'ity fanjakana ity. Aseho hita maso ito ambony tany fa ireo rehetra ireo izay nitononona teo aloha ireo dia tena voafehin'ny tompo tanteraka ary tsy misy intsony. Andriamanitra azo tononona eto ambony tany, tsy misy intsony. Fahefana azo tononona eto ambony tany ary tsy misy intsony anarana mahavonjy eto ambony tany fa ny anaran'ny Kristy irery ihany no afaka hitondra izany. Ka miasa mo amin'izany ny fiangonana. Mpiara-miasa ny Kristy hatanteraka an'izany ny fiangonana. Satria ny fiangonana zao dia vanim-potoana anankiray amoronan'olona be dia be hiara-manjaka amin'ny Kristy. Ahoana no ahatonga izay famoronana izay? Ny fanekena fotsiny ady fa Kristy irery ihany no manana ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Zay foiben'ny famonjena. Zay ny foiben'ny lalana tongavana makao amin'ny atao hoe fahaterana indray. I Kristy irery no manana ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Tsisy manana izany intsony naiza naiza ary nahoana na ahoana. Aminy fandresena, any aminy fahefana rehetra. Zay mahatonga azy nilaza fa hoe ombanareo aho. Dia nampitaina zany ny iraka eto ambony tany ho an'ny fiangonana. Nampitaina ny eraka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay nantsoina hoe araka ny fody hanao ny sitrapony rehetra dia tsy inona akory fa ny laza izany vaovao mahafaly izany. Izany vaovao mpandresena izany, ilay fahatanterahana miditra matanteraka mankany amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo. Ilay manao hoe ho ampifandrefesiko ny tarana akao sy ny tarana. Eo amin'izay vanim-potoana izay isika izao. Ka mafisina kely ho antsika rehetra. Ny atao hoe fiangonana, ny asa ataon'ny fiangonana dia fitondran-kafatra. Mpanompon'Andriamanitra ianao no mijery izao fampianarana izao. Tsarovy fa tsy ny fiangonana no mampannompon'Andriamanitra sy mampinompon'Andriamanitra anao. Tsy ny fiangonana na pasteur sy na pasteur anao. Fa ny hafatra na ny Baiboly. Ny Baiboly no maha-pasteur sy maha-pasteur anao. Ka ny mission-tsika eto ambon'ity tany ity, ny mission-tsika eto amin'izao hazakazaka izao dia tsisy afa-tsy ny hoe fitondrana amin'ny fomba madio mangarangarana izay hafatra izay. Inona no hafatra? Efa ny amin'ny tompo ny fahefana ankehitriny. Tavaverina amin'Andriamanitra ny fanjakana. Voavonjy ilay fanjakana very. Ho tanterahan'ny tompo amin'ny fomba feno izany eny amin'ny rivotoana. Isika izao ny rahana hanomana olona, isika mpanompon'Andriamanitra, ny rahana hitondra izany hafatra izany, hanomana olona hiara-manjaka amin'ny Kristy. Famoronana anarana be dia be, fanangonana olona be dia be, fanangonana vahoakan'Andriamanitra hiara-manjaka amin'ny Kristy izao vanim-potoana izao. Izay ny sitrapon'Andriamanitra ary izay ny lala ny tenin'Andriamanitra.
ka tonga atsika mba hatanteraka rezakazaka eto amin'izao fiainana zao. Zay mahatonga ny apôstôly ny teny manao hoe fahafatesana zao no azahoako tombony fa nahatafita ny fiazaka zahako. Tafitany apôstôly Paoly ny afatra, nampitainy ny afatra, inona no afatra? Tafaverina amin'Andriamanitra ankehitriny ny fanjakany. Kristy Jesosy tompony zany fahefanjany. Ao amin'ny Kristy sy tompo azy zany fahefanjany. Ao amin'ny Kristy tompo azy zany hery lehibe mitarika ny fiazonana izao rehetra izao an'Andriamanitra. Ao amin'ny Kristy Jesosy azy no iorenan'ny fanapahana rehetra. Dia anjaka izy mandritry ny arivo-taona. Rehefa tapitra zay fanjakana zay ka tafapetraka eo ambany tongony avokoa ny fanjakana rehetra, fahefana rehetra, ny anarana rehetra, ny fanapahana rehetra ary ny hery rehetra, dia ho atolony an'Andriamanitra zany fanjakana zany. Dia tsy inona fa ny tany sy ny lanitra vaovao zany. Ialohavan'ny fitsarana ilay seza fiandrianana fotsy lehibe, ny olona tsy tanteraka rehetrarehetra ao amin'izay lalan'izay dia ho any amin'ny fariafo. Fa ny olona tanteraka kosa dia ikisaka makany amin'ny tany sy ny lanitra vaovao, hiara-hiadana, hiara-andeha, hiara-hiaina amin'ilay Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy. Voalaza ny teny Andriamanitra fa tsisy tsony volana sy masandraka hitana nazava ny tany, fa ny voninahitry Kristy Jesosy ary ny voninahitry Andriamanitra no nazavany io tany io. Zany laminy zora ny programan'Andriamanitra, tanteraka amin'ny fomba feno ny fiverenana indray amin'ilay hoe aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izay nataony. Ary ny Genesis 3:5-10 manomboka hatreto amin'ny fanjakan'i Kristy, amin'ny fanolorany azy ny fanjakana sy ny fahefana amin'ilay rainy no angina. Mazava loatra zany fa manomboka hatrany amin'ny Genesis 3:5-10 juska hatreto amin'ny fiafarany ity, araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy ao amin'ny toko 1:20. Dia hozy izy ny voalazany manao hoe Apokalipsy 21. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Farana hatreo amin'izay fisian'izay ny faminaniana rehetra ny baiboly. Ny maso-pahitan'ny mpanoratra ny baiboly rehetrarehetra dia teo no mifarana. Fa ny ato amin'ity tontolo ny tany sy ny lanitra vaovao ity dia tsisy mahalala hoe inona ny rivo-piainana mandeha ary. Fa ny fantatra fotsiny dia tafaverina amin'ny laon'ilay ten'Andriamanitra hoe aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izay nataony dia nitsahatra. Tiako sintomina kely ao anatin' sy atsika izay hoe mitsahatra izay. Hoy Jesosy mantsy Mateo 4:20. Avy manantonay ianareo izay miasa fatratra sy mazefatretana fa izaho hanome anareo fitsarana. Inona ny fitsarana tiany tompo lazaina? Ny hoe mitsahatra dia mijanona. Zay natao hoe mitsahatra. Raha mihinam-bary ianao zao ka teneny hoe mitsahatra amin'izay dikan'izay mijanona apetrao ny sotro. Nasain'ny tompo hitsahatra ny olona. Mitsahatra amin'inona? Amin'ny hazakazaka niarahana amin'ilay andriana zao tontolo zao. Fa ao amin'ny tompo ao no misy ilay fiainam-baovao. Zay no mahatonga ny baiboly rehetra milaza hoe olom-baovao, fiainam-baovao. Zany mahatonga ny baiboly milaza amina hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Le fiainana niaraka tamin'ny aiziny, le fiainana niaraka tamin'ny andriana zao tontolo zao, io zavatra taloha efa lasa io, fa tonga miaina vaovao miaraka amin'ny Kristy izy. Raha lasa ianam-bavy, tafaverina amin'ny laoniny ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga ny ampelantanan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny totalin-kevitry ny fiangonana ankehitriny dia nilazai ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosiana 4:1-4 manao hoe miafina ao amin'ny Kristy ny fiainanareo ary Kristy miafina ao amin'Andriamanitra ao. Zany lamina ny mena ny fiangonana ary zany lamina ny mena ny tsoratra masina amin'izao andro zao. Ny filazantsara dia mazava fa voavonjy ny fanjakan'Andriamanitra ary efa eny am-pelantanan'ny tompo izy ankehitriny. Ao amin'ny tompo no misy ny fiainana, ao amin'ny tompo no misy ny fahalalana rehetra ary ao amin'ny tompo no misy ny fahefana rehetra. Izay mahatonga anazy mitenika samy laza manao hoe ary manoatra noho ny mpandresy ianareo. Satria efa ao amin'ilay toeram-pandresena lalina Kristy ankehitriny, efa ao amin'ilay toeram-pandresena tsy azo hozongozonina intsony ny tompo. Ka izay rehetra miditra ao amin'ny Kristy noho ny amin'ny finoana fa tafaverina amin'ny laoniny ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatin'izay fiainam-pandresena miaraka amin'ny tompo izay. Ka tsy sika no natao mpandresy eto ambony tany. Matetika voalaza any ampandraisinareo, tsy sika no natao mpandresy fa Kristy no nandresy ka miara-miditra ao amin'izany fandresen'i Kristy izany isika. Raha ohatra ho vaikely fomelezana azy dia hoe miaina miaraka amin'ny fandresen'i Kristy tsika ankehitriny fa tsika dia tsy mandresy. Izany ho ilazan'Andriamanitra fa novonjena noho ny amin'ny fahasoavana izao ianao. Tsy nitakina inona intsony zatsy ianao fa noho ny amin'ny fahasoavana noho ny antsona sy ny antsona anao. Fa maninona atsika novonjena, fa maninona atsika natsoina, no nasaina hitra ao anatin'izao fanjakana izao. Ny antony dia tsotra.
fanelohan'ny Kalvaria dia navela ho dia ny olona rehetra akotry ny taranak'i Abrahama avy amin'ny Isaka. Nisy taranaka hafa mantsy tao amin'ny Abrahama tao. Akotry ny taranak'i Abrahama avy amin'ny Isaka dia natao olon-dia ny olona rehetra, zany hoe tsy nanan-tompo. Navelan'Andriamanitra handeha any amin'ny azy any, navelan'Andriamanitra handeha fotsiny any olona rehetra, satria nifantoka tao amin'ny taranaka io izy. Fa rehefa natsangana tamin'ny maty kosa ny tompo dia miantso ny olona rehetra amin'izay Andriamanitra ka miteny hoe Andriamanitra ninitsinjery ny androny tsy fahalalahana, fa amin'izao andro kosa izy dia mandidy ny olona rehetra hibebaka. Inona no tian'izany lazaina? Efa noheverin'Andriamanitra indray ny olona rehetra izay nalefa nohodi teo aloha teo, dia indro miantso azy ao amin'ny Kristy Jesosy izy hoe miverena amin'izay amin'ilay Andriamanitra mpamorona, ary Kristy Jesosy ny solo-tenany amin'izany. Fa hoy ny tompo, tsisy afaka manatona andray raha tsy amin'ny alalako. Miantso antsika amin'izany Andriamanitra ankehitriny. Tsy iteran'Andriamanitra intsony ny sin'ny olon-dia, fa amin'izao fotoana izao dia antsoin'Andriamanitra ho ao aminy sy eo ambanin'ny fahefany ny olombelona rehetra. Ka ny olombelona rehetra dia antsoina ho amin'ny fahefany Kristy. Izay no mahatonga azy avela helika noho ny amin'ny fahasoavana. Tsy takian'Andriamanitra ninninona, satria Andriamanitra mihitsy ny namela azy handeha, fa amin'izao andro izao kosa dia miantso azy ny tompo. Miverena, mitoera ary mitadiavan'Andriamanitra dia mbola hita izy. Miantso antsika ny tompo rahalahy, miantso antsika ny tompo ranabavy, ary ampitana amin'ny olona rehetra zany rehetra zany, satria izany no vaovao mahafaly. Tsy mijery ny androny tsy fahalalana ny tompo. Raha ny tena marina zany dia tehitehiny Jesosy any an-danitra any manao hoe tsy fidino anareo ange ny andehananareo nanao zavatra hafa e, tsy fidino anareo nanomponareo andriamanin-kafo, satria navela handeha amin'izany ianareo. Fa ankehitriny kosa tsy misy intsony andriamanin-kafa zay tompony, satria efa nisoana teo an-tanany. Ilay lehibe ny andriamanin-kafa ny fahefana. Noho izany ny zanak'andriamanin-kafa rehetra dia tsy manana fahefana na inona na inona intsony, fa miverena amin'Andriamanitra amin'izay. Izay ny tena tiana Sotra Masina tenena manao hoe tsy nijery ny androny tsy fahalalàn'Andriamanitra, fa amin'izao sisa kosa dia mandidy ny olona rehetra izy hibebaka. Miverena amin'Andriamanitra ary, mitodia ao amin'ny tompo, fa miandry antsika Jesosy ao amin'ilay fahefana lehibe. Dia ilay nilazany manao hoe efa nomena indro, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy misy intsony Andriamanitra azo tononony eto ambany masoandro afa-tsy Kristy Jesosy irery any. Tsy misy intsony Andriamanitra manana fahefana, milaza azo manana fahefana eto ambany masoandro afa-tsy Kristy tompo irery any. Tsy misy intsony Andriamanitra heverina ho manana fitariana sy manana andraikitra amin'ny olona eto ambany masoandro afa-tsy Kristy Jesosy irery any. Noho izany mandehana amin'ny fanavaozana saina mba mantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tekasitrahana ny tsara ny marina. Inona izay sitrapon'Andriamanitra izay? Tafaverina any amin'izy tompo e, ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny. Tsy eny an-tanany andriana zao tontolo zao intsony, fiandriana zao tontolo zao iny a dia ho tafaverina ho anjelin-tsotra mitovy amin'izy teo am-piandohana ankehitriny, satria tsy manana ilay fahefana intsony ary tsy afaka hananika ny voninahitran'Andriamanitra intsony, fa efa any an-tanan'ny Kristy tompo zany. Koa izay rehetra ao amin'ny Kristy dia voaarony zany fahefan'ny tompo zany. Izay rehetra manaiky ara-dalana amin'ny Kristy dia voaarony zany anarana hoe Kristy tompo izany. Izay rehetra manaiky ara-dalana amin'ny Kristy dia mpiombona amin'ilay fahefana lehibe izay ananany ary miray fahefana, miray fanjakana aminy, na dia voalaza aza hoe miafina ao anatinareo zany.